ho amintsika manankarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana ho amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy ilay tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Mivavaka isika. Dera sy misaotranao izay raha eo noho ny amin'ity ora sy fotoana ity izay azona indray mizara ny mofinaina ho an'ireo olonao izay mangetahetanao tokoa. Dia omeo izany mofinaina izany indray izay Tompo mahalalanay fa ianao dia tianay ary tsy mafoy na masahaka anay. Dia mampahireza anay amin'ny ady atrehanay aty amin'ity zao tontolo zao ity ary azavela iraviravin-tanana izay fa mpandresio miaraka aminao satria mianoatra no mpandresy izay amin'ny alalanao Kristy ilay tianay amin'ny fitiavana tsy mety levina. Dia mitenena anao Tompo fa voninahitra izay mpanomponao misaotra Jesosy. Amen. Ny filazantsara araka Jaona toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 15 no anjara mofinaina antsika amin'ity zoma 14 Mey 2020 ity. Filazantsara araka Jaona toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 15. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Nikodemosy namalaka nanao taminy hoe atao ahoana no atonga izany zavatra any? Jesosy namalaka nanao taminy hoe ianao va no mpampianatra ny Israely ka tsy malala izany zavatra any? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, izay fantatray no lazainay ary izay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha ny zavatra ety an-tany aza no nalazaiko taminareo ka tsy nonareo, ahoana no nonareo raha milaza aminareo ny zavatra an-danitra aho? Ary tsy nisy niakatra ao an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Ary tahaka ny nanandratana Mosesy sy ny menarana tanan'efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba nanana fiainana manakizay rehetra mino azy. Ray masolo manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Riavana malala Jesosy Kristy milaza ny maizy azy ny tenany eto amin'ity lahatsoratra masina ity. Zao no lazainy eo amin'ny 12 amin'ity Jaona toko 7 12 ty andiny 17 azafady. Tsy nisy niakatra ao an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Tsy nisy niakatra any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Riavana malala sitrak'Andriamanitra tokoa ny mampidina n'ilay zanany natokana ety amin'ity zao tontolo zao ity, mba hazony manandratra anao ary manandratra antsika rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Vitan'Andriamanitra ny nanehitra ny zanany nataony tahaka ny olona. Raha misy anarana tena tiany Jesosy indrindra ilazana ny tena riavana dia ity hoe zanak'olona ity. Ary iteny hoe zanak'olona io ato amin'ny soratra masina dia tsy mety misaraka amina foizany sy ny hetreny tena teto amin'ity zao tontolo zao ity. Nidina ambany dia ambany mantsy dia zanakalahy tokan'Andriamanitra izay nandao ny lampan'Andriamanitra, nafony maha-Andriamanitra azy, nifana ny tenany ka nanikeny ho tonga olona tahaka sy tahakanao izay le itiavan'ilay anarana hoe zanak'olona. Ary tsy vitany hoe zanak'olona ihany izy fa nidina ho mpanompo satria nanaiky tongo mpanompo izy nanasa ny tongon'ny mpianana. Ary tsy vitany hoe nanasa ny tongon'ny mpianana ihany izy fa nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana. Iza moa no milona teo amin'ny hazo fijaliana? Ny olomeloka, ny olona navita eloka am-behivavy. Rehefa nomona teo amin'ny hazo fijaliana izy ato amin'ny ilany jiolahy, ato amin'ny ilany jiolahy, lahatra tahaka ny olomeloka izy, natao isan'ny mpanota izy, mba hazony mamono sy manombotra ary mandravarava ny fontana ao amiko sy ao aminao sy amin'ity zao tontolo zao ity rehefa manaiky azy ho tompo sy mpamonjy izaso ianao. Izay ny voalaza eto, tahaka ny nanandratana ny minarana tanan'efitra no tsy maintsy hanandratana koa
ny zanak'olona. Ny fanandratana an Jesosy avana dia ny fietezany ho fatotra amin'ny hazo fijaliana. Treo izy nidina ambany dia ambany, naiky nidina tany amin'ny fiainantsika koa aza efa nalemina, ary tsy vitan'izany fa avy any izy no reseny ny vavatin'ny fiainantsika, ary no reseny ny voatana satria natsangan'Andriamanitra ho velona izy ary manana ny fanalahidiny fahafatesana sy ny fiatsatita, ary efa velona izy dia velona mandrakizay manakizay. Dia toy izany koa ry havana mitondrany atsika raha manaiky azy ho tompo sy mpamonjy satria tahaka nitondrany an'io zanan'io no hitondrany sy hitondrany anao rehefa manaiky an'io zanan'io tsika. Dia ilay zanaka lahatokana izay nomeny atsika mba hananako sy hanananao ilay tena fiainana, dia ny fiainana mandrakizay. Izy tokoa matsy ilay zanak'Andriamanitra izay manaisotra amin'ny foatany izao tontolo izao. Izy no hananako sy hanananao ny fanalahidin'ny fahafatesana sy handraisantsika ilay fiainana, dia fiainana mandrakizay izay omen'Andriamanitra atsika ao amin'i Jesosy Kristy izany. Izay manana ny zanaka ozy ny apôstôly Jaona no manana ny fiainana mandrakizay. Izay tsy manana ny zanaka dia tsy manana fiainana mandrakizay. Ny valanaretina koronary avana dia tena mampahory sy mamponena tokoa, fa ny tena mampahory sy mamponena lavitra noho izany dia ny tsy fananako sy tsy fanananao ny fiainana mandrakizay. Ko amin'ity andro ity aza ho isan'izay tsy mino ianao fa minoan Jesosy Tompo dia manana fiainana mandrakizay ianao, ary aoka ianao velona miaraka amin'ny Kristy aty amin'ity zao tontolo zao ity, ary aza misaraka aminy satria izy ilay zanak'Andriamanitra izay manaisina amin'ny foatany izao tontolo izao. Izay manana azy no manana fiainana mandrakizay, ary izay manana azy koa dia omen'Andriamanitra fanomezana tsara indrindra, dia ny fanan'Andriamanitra izay ataony anatsika afa-tsika teny arak'izay voalaza amin'ny Romanina 9 hoe ny fanahy no miara milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra tsika, ary zanak'Andriamanitra dia mpandovan'Andriamanitra ary mpailova koa amin'ny Kristy. Kanefa amin'izany rehetra izany raha miara-miaritra aminy isika dia miara-manam-boninahitra amin'ny koa. Ko amin'ity andro an'ity ry havana aza ho isan'izay tsy mino ianao fa minoan Jesosy Tompo dia sa hiteny koa tsika hoe ny fanahy mihitsy no miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Koa mahereza indrindra fa izay tariny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ary isany maheresy izao tontolo izao afa-tsy mino fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra. Inona ny fomba entintsika mandresy ity izao tontolo izao izay mampijaly sy mampahory mampahory antsika ity? Jaona izay ny apôstôly Jaona amin'ny Jaona 1:5. Jaona 1:5 ery amin'ny 7 sy 5. Fa izay rehetra naterak'Andriamanitra no maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay tsika maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika iza moa maharesy izao tontolo izao afa-tsy mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Izay mino an' Jesosy no manana fiainana mandrakizay, izay tsy mino azy dia tsy manana ny fiainana ao anatiny. Amen. Tera sy misaotra anao izay raha eo fa tsy nataonao diso anjara tamin'ny fiainana tena izy izay nomenao tamin'ny alalan'ny zanakao. Ataovy mipaka ao-ponay izany ary enana isan'andro anany. Mahatonga anay tsy miketraka ny amin'ny zavatra misy aty amin'ity zao tontolo izao ity, fa mifaly manana anao satria kana amin'iza moa izay fa ianao no manana teny fiainana mandrakizay. Dia ampianary indray izay Tompo hivavaka hoe ranay izay ny an-danitra masina ny eninaryanao, mitonga ny eny fanjakanao, atao any sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra. Menay ny anina sahazo anay ary mamela ny helikay tahaka ny amelana izy meloka taminay, aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany Tompo amintsika anie izao tsodrano izay tononona amin'ny anaran'iray zanaka fanamasina izao raiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitonona an'i Jesosy Kristy Tompontsika mpiandrono lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanikena manakizay, izy anie hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa natonareo izay kasitrahany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy anie voninahitra manakizay. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.